Aleloia. Miaravantsika rehetra aminaran'i Jesosy. Fianareo fa hainy tsara. Fedana ny tompo antsika tera-paheranko izay mbola anio vo hita na tratran'izao taona vao enina amby roapolo sy roa arivo izao. Dia mino fa ny andro ny taona ny ianarany moa zany, ianarany ny fanisana ny taremarika anao miova. Fainao kosa iorina hitombo hatrany ao amin'ny Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anao. Amen. Andreo antsika dia mbola ifampizara teny indray izay ahafahantsika mitombo, ahafahantsika mivelatra, ahafahantsika miaina tsara arak'izay hitiavan'ny tompo antsika miainana. Tsy arak'izay hitiavanao azy, fa arak'izay hitiavan'ilay antso anao. Amen. Andeny vafolo, ndravana ambe folo. Toy izao afaka teny amin'anarana Jesosy. Timoty faharoa toko fahatelo, andeny vafolo ka hatramin'ny faharoa ambe folo. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondratenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako. Enanenjehana ny fahoriana izay nahazo ahy tany Antiokia, tany Iconium, tany Listra, dia ny fanenjehana izay nieretako. Ary ny tompo nahafaka tamin'izany rehetra zany. Eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Ary farany Jakoba toko faefatra andiny faefatra. Jakoba 4:4. Izao maka ny teny amin'anarany tompo. Ry mpisitaka mpijangajanga, tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ka na iza teo fisakaizana izao tontolo izao dia fahavalin'Andriamanitra izy. Amen. Ireo teny ireo hozarena amintsika. Dia arak'izany fanino zany dia azonao fankalotana iray ny ainganao. Fa tsy tambitamby. Namaky isika ny voalohany Filipiana. Filipiana toko 3. Izay mavaky antsika teo dia naresaka izy ny fiainana, ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Dia zavatra rehetra antsika teo dia resaka fanenjehana, resaka zavatra tahak'izany. Dia andro antsika raha omeko loha hevitra ity afatra an'io ity dia hoe teo velona ianao sa nakiray hoe fiainana sa sary-piainana. Dia zany azo andraisana azy tsy haiko izay fomba azonao azy eo fa omeko anao fotsiny dia anjaranao no misafidy sy metimety aminao. Fiainana sa sary-piainana. Dia ny faharoa, miaina sa mitazona aina. Dia raha ndika amin'ny teny frantsay mety azo azontsika misimisy kokoa, vivre ou survivre. Miaina sa mody miaina sa tena miaina. Fiainana sa sary-piainana. Dia izay teny izay efa mpisangatsika. Dia fiarana amin'ny Kristy raha lasana bavy amin'ny voalohany. Amin'ilay izy vao miantso iny dia rehefa mijery ianao ny Baiboly dia tsy misy tonga dia combat be. Fa miantso izy aloha dia jereo tsara ny zavatra izay nataon'i Jesosy fa arovany foana ny mpianatra. Misy zavatra mitranga fa izy daholo no mibaby ny zavatra rehetrarehetra. Mampianatra izy amin'iny, mampanao formation, mampanao stage amin'ny mpianatra izy.
Miantso Petera izy ohatra dia tsy tonga dia zavatra mafy be ny asehony fa ny fitiavana izy dia antsony Petera lafa ataoko mpanarantolona ianao. Miantsony Matio izy da hiaraka amiko dia loza Matio ny famoriketry. Miantsony izy dia ohatrohatry izay daholo fomba fiantsony azy. Dia rehefa voantsony reo olona reo dia asehony voninahitry ny fiarahana aminy. Inona ny asehony? Ny voninahitry ny fiarahana aminy. Asehony aloha hoe miaraka amiko mofo dimy mivadika mavoky 5,000. Asehony eo miaraka amiko dia rano ao anaty simpe vadika divay. Miaraka amiko etsika io tafio-drivotra io ao anaty sambokelinareo fa za miaraka aminareo. Tsisy nino manjoanareo zany na sinyambolo ray ary tsisy very eo amin'ny lohanareo afa-tsy zay mpangonareo ihany fa tsisy very ankoatr'izay. Miaraka amiko tsy misy mahazo mikitika anareo zany reo fariseo sy sadoseo sy miaramila reo. Misy fotoana Jesosy misamborony dia rehefa misamborony izy dia ozy izy miresaka tamin'ny sambotra hoe za milainareo da avelao rehefa fireto ane za ihany samborony tsy mahazo mikitika anareo. Zany hoe etape voalohany aferana amin'ny Kristy dia avelany mihitsy ianao sitraka. Ny ferana amin'ny Kristy tena entranao sy izy mihitsy maka fiarahana ary mbola tsy natsapan'izay ianao dia mila natsapan'izay alohanao atoazy. Ferana amin'ny Jesosy tsy aza miala fahotany eziary etoke sisisa tsy zany mandeha ho azy zany vokatra zany fruit mivoaka ho azy zany fa ferana amin'ny Jesosy dia le nataon'ny Maria vao nitenen'ny pasteur Antony tamin'ny voananomboka teo io kadoko 10 mipetrapetraka eo atombony fotsiny dia misitraka miala sasatra. Ozy izy eo am-bokiny Matthieu 1:20 fa 7:20 makanisa ty amiko ianareo asa fatratra tsy mavesatretaka fa ho apiko ny fahorianareo. Zay hoe lazay tany fivavahana torian'olona le olona mbola vesatretana le olona mbola miasa fatratra dia mbola pino koa hoe enao tsy miditra ny ananitra ianao raha vao zao enao mpanao azao io tsy makany ianao enao ohatra azao io enao mifokasigara io dia en'izao dia efa manandrana ny hafanany ny afo be ny vavanao. Tsy zany ny ferana amin'ny Kristy fa ferana amin'ny Kristy makatsirony lasa satra mipetraka eo tokony miainy fanamarana mandeha miarakaraka amin'iny mino fa tena faly mihitsy ry zala lehilahy moa tia mirenireny zay eo mainka nahazo namana mahafinaritra be misy vehivavy miatokatoka mihitsy mainka nahazo namana mahafinaritra be hitondra be irenireny voaka ny trano za hiaraka amin'ny Jesosy mety leo mihitsy vavadiny Petera io tsisy afa-tsy zao Jesosy vo rehefa tsy azo mihitsy hoe mandehandeha any marenireny any eraky ny tampotanety mahita mirakla mahafinaritra be fa zay mihitsy ferana amin'ny Kristy. Ny ferana amin'ny Kristy fifaliana, ny ferana amin'ny Kristy fisitrahana, ny ferana amin'ny Kristy famelan-keloka, ny ferana amin'ny Kristy fanadiovana, ny ferana amin'ny Kristy famasinana plezira ny manao an'izany, fifaliana ny manao an'izany. Zay ny ferana miaraka amin'io. Fa rehefa mimadroso amin'izay ny fotoana, rehefa manomboka miditra lalindalina amin'izay, rehefa maty Jesosy fa mbola niaraka fotsiny aloha dia ohatr'izay le izy. Fa rehefa maty izy alohan'ny fatesany dia zao amin'izay fiasahana ao anatin'le izy. Zay rehetra tsy manana sabatra amin'izay izy na navarotra ny akanjo dia vidy sabatra. Zany teny taminareo taloha hoe aza mitondra vatsy, tapim-batsy, sisa rehetra fa zao hoeto daholo amin'izay izy manomboka zao. Satria maninona andeha irery amin'izay ianareo. Hiady rery amin'izay ianareo aloha. Mandritra ny atelona tsy hiaraka aminareo ary mandritra ny 50 andro dia tsy isy hery eo aminareo fa mandeha rery ianareo. Fa rehefa tonga fanamasina zay vao mahazo hery ianareo dia lasa mavomberiko amin'izay. Zany manomboka tamin'ny fotoana amin'izay nandritra ny periode anankiray, nandritra na saison anankiray
nandritra na vanim-potoana anankiray dia milamina betsika miaraka amin'ny Kristy, tsy voaenjika izany mpianatra. Sa mahita an'izany ianao anaty Baiboly? Tsy azoko tiana izy, tsy azoko tiana. Vao misy miteny ahoana mpianatra ao makatsy makaroa manginona rehefa tianiko miresaka. Inona le resaka? Izao fandehan'ireny resaka mihinana sotrosotro ireny izao fandehan'izao, tsy mahazo miresaka mpianatra, tsy mahazo mikitika mpianatra. Fa mbola forme azy eto amiko izy. Vanim-potoana iray ao anaty fiainanao, entrenareo sy Jesosy rery ihany. Tsisy idirana izany izy. Mankafy fiainana be ianao. Dia za mahita hoe voataiza betsika tao anatin'izay. Nanirantsika dia resaka couple miaraka amin'ny Jesosy fo. Tiako miaraka aminao Jesosy. Naniranao tiako isy mandrakizay. Koa paster zany sady izy ihany mihira le izy mazay tsy mety ray le izy. Le hirantsika le hira rehetrarehetra resaka fifandraisan'olon-droa ohatran'izay foana. Fa rehefa tapitra ny vanim-potoana anankiray, tsy tapitra moa zany fa ohatran'ny hoe vanim-potoana anankiray dia miampy vanim-potoana hafa. Ny zazakely zao ao anatina vanim-potoana anankiray ao anatin'ny fiainany, tsy efa tsy mihinan-kanina sy milalao. Fa rehefa miditra vanim-potoana hafa izy dia tsy hoe lasa mianatra fotsiny fa tsy mihinan-kanina sy tsy milalao intsony, fa miampy le izy. Azonao tsy hoe over zany le voalohany dia miditra ny saison manaraka, fa miara-mandeha izy roa. Ifiarahana amin'ny Kristy dia fifamatoranareo roa. Rehefa mandroso fotoana tsy nareo roa reny intsony, laza misy iremoafamza. Rehefa tapitra ny vanim-potoana iaraha-mpianatra amin'ny Kristy, dia ozy izy miresaka amin'izay. Mety ny olo anatria sinitry eo amin'izay anareo. Dia isy atanga anareo, dia isy anagadra anareo, dia isy anaratsy anareo, dia olazaina zao zavatra rehetrarehetra zao ianareo. Aza matahotra ozy izy. Za momba anareo anatin'izany zavatra. Be dia be ny kristianina, olona naterika indray ny resako, olona nandalo ale dinana voalohany, dia mankafy be ale fiarahana amin'ny Kristy, dia miaina le fiainana tsara miaraka amin'ny Jesosy. Fa tapitra hatreo la izy tsy tia nidiran'olo-ka fa le fifandraisany aminy sy Jesosy. Mangina ny vavany, tsy te hizara izy, tsy te hiditra fiainam-pahoriana izy, tsy te hiditra fiainam-panenjehana izy, fa tiany foana hoe izay sy Jesosy. Hatramin'ny farany antsika senao, fa mifiarahana amin'ny Kristy tsy izay. Ifiarahana amin'ny Jesosy manandrana ianao dia afiranao mizara amin'ny hafa. Misitraka ianao dia tsy miafina ianao rehefa avy. Tsy miafina ianao, tsy hitazoninao anao irery ilay zava-tsoa izay azonao tao amin'ny Kristy. Tsy hitazoninao irery ary tsy voatazonao irery tahaka an'izay io. Tsy hoe nahazo tsirony dia hoaniko irery. Ohatran'ilay olona nahazo zavatra dia miafinao ny chambrany ao izy mihinana rery an'le zavatra azo. Nahita biscuit tsara be izy tany hoaniko rery ty anary. Tsy izay ny fiarahana amin'ny Kristy. Fa ny fiarahana amin'ny Kristy misitraka zasy ianao dia mizara isika avy eo. Fa tsy mihinana fotsiny irery ihany. Ary rehefa mizara amin'izay ianao rehefa avy eo dia hita fiantraikany ianao amin'ny zavatra izay zarainao. Tao anatin'ny 50 andro ny mpianatra tsangana tamin'ny maty Jesosy. Maty Jesosy aloha dia nitsangana tamin'ny maty dia lasa izy rehetra mitokana dia niafina izy aloha nandritra ny 50 andro. Tonga ny Pentekosta zay mampente azy 50 midika ny pente, penta. Dia tao anatin'ny 50 andro zareo miafina. Miafina tsy periode. Rehefa tonga amin'izay fanamasina dia tsy miafina intsony izy rehetra. Azonao ilay vanim-potoana anankitelo. Vanim-potoana miaraka amin'ny Jesosy, vanim-potoana miafina mbola miaraka amin'ny Jesosy, fa atao amin'izay vanim-potoana miseho amin'izay. Miseho. Ozy izy ilay afatra tsy haiko na tamin'ny larobia izy aza menatra mpifatony, aza menatra no vavolombelon'ny Kristy na izao mpifatony. Miseho amin'izay dia mampiseho fa zanak'Andriamanitra.
fa zao Jesosy amin'n'anana sy fahamarinana. Raha vao tsy ataonao re tabitelo reo manana safidy ianao an'ireo tsy voatery ianao fa raha vao tsy ataonao reo dia mikoa sy fiainam-panahiny misy fahamarinana ny anatinao. Raha nijanona teo tombotry Jesosy Maria teo zany izy aloha tamin'ny voalohany dia voadokadoka be, fa raha isaky mihetsika izy dia eo foana voaraokiny ny farany tsy mahazo doka ntsony inona foana ty e. Dia isaky mihetsika dia izy doka fa indray mandeha dia verina foana mandavataona. Zay ilay hira hoe milanao mandavataona, milanao foana dia tsy isy nety niala tokoa fa ny fiarahana amin'ny Kristy misy etape faharoa. Dia ny etape faharoa misy seho amin'izay. Fa izao amin'izay dia vivre survivre, velona sa zara fa velona. Velona isika rehefa miseho, fa zara fa velontsika raha fenitsika foana i Jesosy. Zay zavatra tiantsika amin'ny maha-olombelona tsika. Anao sy mitombo irery ihany. Tokatokana kely eo ianao, dia mivavaka ianao, dia tsy tianao ny elingelen'olona, tsy tianao zarazaraina amin'olona, tsy tianao hifampizarana zany, fa anao sy mitombo irery ihany. Dia mandeha manompo ianao dia anao irery ihany. Tsy tianao ho tenenina misy manontany areo fa izy nareo mivavaka. Tena iorenana asa hivavaka amin'i Jesosy ka zay fotsiny. Tsy dia misy hoe inona fa mitovy amin'ny rehetra ihany, mitovy amin'ny rehetra. Vao mampiasa voambolana mitovy amin'ny rehetra isika. Misurvivretsika zay. Afenitsika ilay izy. Tsy samaneo isika. An'ilay velona ao anatsika. An'ilay namonjy atsika. An'ilay nanafaka atsika. Nefa niantsona antsika. Dia hozy izy fanambarana tsy misy mampirehitra jiro dia mampirina azy ao ambany vata famarana. Fa rehefa ampirehetina ny jiro dia atao mitoerana avy izy mba ho hitan'ny olona rehetra. Ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasy anabavy dia tsy hoe ataoko izay rako aminy, ataoko izay ampilamina fiarahanay. Ny relation anay sy Jesosy misy fifamatorana, misy équilibre be mihitsy rehetra. Tsy hoe tsy ilainy zany a. Iverenako le resaka ankizy kely teo tamina vanim-potoana anankiray ny ankizy kely tsy misy afa-tsy mihinan-kanina sy ny lalao. Fa vanim-potoana manaraka izy ao amin'ny fiainana tsy maintsy mianatra. Ary rehefa mianatra izy tsy hoe tsy ilaina intsony le mihinan-kanina sy ny lalao. Anao sady ilainy foana mihinan-kanina sy ny lalao. Fa efa miampy zavatra hafa indray ny fiainana. Somary miena kely le vanim-potoana ilalovana sy ilay vanim-potoana hihinan-kanina. Fa efa lasa atondray aloha no mibahana bebe. Ilaina foana izy ary manana ny anjara toerany foana izy ao anatin'ny fiainana. Dia tahak'izay ihany koa fiarahana amin'ny Kristy. Sasenao dia manana anjara toerana foana. Ny relation personnelle miaraka amin'ny Kristy. Fa sasenao tia ho aseho ihany koa. Tia ho aseho. Hozy izy ilay teny tao amin'ny Filipiana, ianareo tsy nomena ny amin'ny Kristy Jesosy irery ihany. Tsy nomena fotsiny ihany fiainana mahafinaritra. Raha miteniten'Andriamanitra hoe ny fanjakana lanitra, fifaliana, fiadanana, fahamarinana, tsy izay fotsiny irery ihany. Tsy hoe ataoko izay atongavako any an-danitra. Ary satria efa nomena indray ny teny fa Kristy no mitondra any an-danitra vao mainka amin'ny lamina ny jerinakay. Miatrika n'ity fiainany ity. No mampatonga ny fiainantsika na nomena filaminana dia mampatonga antsika ahafokatra ihany koa. Dia etape manaraka ao anatin'ny fiainanao dia ny fitadiavana problema. Satria ianao olombelona ary tsika olombelona dia izay mitady problema. Rehefa milamina fiainantsika io tsy mety amintsika izany fa mitady problema. Zay mahatonga ny olona tsy matimaty ny lolo raha mangina be ny atokotany. Ohatra ny tsy matoko lolo fina ihany ary ny dedavina. Misy korotana ny matahotra, tsy mikorotana ny vao mainka matahotra. Dia izy Andriamanitra rehefa samy izay ihany fiainanareo zanak'olombelona olona mpila problema dia aleo fa za mihitsy no hanome anareo. Amin'izay ianareo miaina tsara, amin'izay ianareo velona tsara,
Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra laza teo amin'izay Timoty 2 amin'izay zay te ho velona amin'ny toe-panahy zay ao amin'ny Kristy Jesosy, toe-panaraka an'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy dia maninona amin'izay? Tsy maintsy enjehana, impératif fa ny fanenjehana, tsy azo ialana ny fanenjehana, tsy azo ialana ny fanaratsiana, tsy azo ialana ny fanamavona. Ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy fitediavana mihitsy izay ampilamina sy ampirindra ny fiarahamonina. Ny fivavahana tediavin'ny olona dia fivavahana milamina be. Tsy ananako olana ny fiarahamonina, tsy ananako disadisa, tsy tsika koa ny ilady amin'ny olona. Sao dia tsy azonao le resaka hoe ilady amin'ny olona ianao, tsy izay. Fa le fijoroanao amazanak'Andriamanitra anao dia anatra filanahady amanao, anaitra ny olona hankahalanao, anaitra ny olona tsotianao, anaitra ny olona anaratsy anao, anaitra ny olona anirika anao satria ianao mijoro. Fa rehefa misurvivre ianao, rehefa mipirina ianao, apriminao lay Jesosy velona, lay Jesosy miredareda, apriminao lay Jesosy te iseho, te hitory zany io. Jesosy io tsy tafapetraka zany mihitsy io, tsy matoritory io, tsy miandriandry zany io. Zay toerana rehetrarehetra zay alehany tsy maintsy mahafantatra. Ary amin'ireny mahafantatra ireny misy ny faly dia misy ny tafotoana, fa izy eo m'en-fou. Rehefa tsy mandray ahy eto anareo kopako fotsiny vovoka ny kapako dia lasa indray mifindra toerana afo. Dia faly iray mandray azy any any Samaria, faly izy zay, lasa indray izy mifindra afo. Lasa izy mifindra afo, mifindra foana. Zay Jesosy izay velona ao anatsika io. Jesosy tsy misurvivre, tsy mampatonga azy maty 3 taona izy dia maty. Ny apôstôly rehetrarehetra rehefa jerenao tantaram-piainan'ireo olona ireo dia nanaraka circuit an'i Jesosy daholo. Tsisy niafiny zany reo, tsisy nanafina ny finoany zany reo, tsisy nanafina ny fanantenana mirehitra ao anatiny zany reo. Fa zany nampianariny Petera, aza menatra hamaly zay rehetra manontany anareo no ny fanantenana ny anatinareo. Mbola tsy vita, mbola tsy tapitra ny volana janoary, mbola misy ny janoary, février, mars, andeha fivorim-pianakaviana ianao, tadidinao zao afatry zao, ho apriminao aiza Jesosy. Fa isy amin'ny tany any dia isy resaka. Rehefa raikitra ny fivorim-pianakaviana, rehetra mivavaka be eo. Dia ahoana amin'izay? Dia hoe mivavaka be. Dia tadidio zao afatry zao, zay hoe kanoto zao apriminao ny mba afarafara zay Jesosy. Jesosy hoe fivorim-pianakaviana ity anao no totomba afarafara. Rehefa atapitra ity tsy andro mihitsy, atapitra andeha raha vao atapitra ity avoaka koa teo ianao dia mitondra ny relationtsika roa. Fa antsika tsy maintsy mitohy foana. Fa rehetra fianakaviana reto mantsy manahirana, fa tediavinao izy indray mitoriana filazantsara zay. Raha reo hitatsika reo ara tsy vitatsika. Tonga ny vanim-potoana tena araroty ny zavatra rehetra. Aza pirimina Jesosy, na mahay ianao na tsy mahay, aza pirimina izy. Mamasahiny tena dia fehezanteny iray ara Kristy velona atao anatiko. Zaho olona manana fahasambarana, zaho olona manana fiadanana satria Jesosy velona atao anatiko. Manao an'ity resaka boxe sakiny tsy fantatro zao. Boxe. Tsy fantatro koa manana atao afafo ohatr'izay. Manao antsika miatrika an'izany dia manao ny fiarahamonina miatrika an'izany. Iresaka an'izany io. Tena ny abarana miatrika an'izany. Loza keko. Tsy tsitsona izay iaina. Ohatrany koa hoe fomba firesakantsika. Zay nandeha misurvivre. Ampirina fotsiny. Fantatrosiana fa ho vovonjy. Fantatrosiana fa ho any fiainana mandrakizay. Fantatrosiana fa ny tompo hitapana. Dia ampiriniko Jesosy. Matahotra fanenjehana. Aninga any ambadika any anaty subconscientsika any, ny paratokitsika any, zay ny zavatra mitranga. Za te ho tranquille miaraka amin'ny Jesosy. Efa resantsika teto, fa zany tranquillité zany tsy zava-panaza. Tsy zava-panaza fa zavatra araka ny nofo. Raha te ho tranquille ianao, zay tian'ny olona atao, zay tediavin'ny olona atao, Andriamanitra resahana tsara. Andriamanitra tsisy hanenjika anao ny amin'izany. Da manompo an'Andriamanitra tsisy hanenjika anao ny amin'izany. Mba hajanona io tokatokanareo tsy efa mahazatra fiarahamonina zany. Da hity efa tiana botrabotra rozy zany. Efa izy mampahia io. Dia mipirina ny fotsiny.
Rehefa misotro taoko ireny lesa hoe tia anao Jesosy, avandravandra ny masony. Ary lalana roa ihany ny alehany io, na ianao lasa tia, na ianao lasa ala, tsy tiako maizina mihitsy. Aza tenenina zany. Fa ny position anatinao, ny position sy zavatra tsapanao ao anatin'izay fijoroana tsotra be izay. Misy satisfaction anatin'ny fona, misy fafako. Koa izy tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly rehefa nogadraina ny apôstôly. Rehefa nianjehana izy, rehefa naratsiny izy voninahitra zany anara zany, nataonao izy tena faly izy ireo feno fifaliana. Satria nataony mendrika ny fanenjehana sy ny fanaratsiana rehetra ho voninahitra zany anarany zany. Ny voninahitry ny anarany Jesosy raha lasa nabavy tsy any anatin'ny hira fiderana. Tsy any anatin'ny gala evangelika, tsy any anatin'ny karazana praise sy ny tsy fantatro rehetrarehetra eraky ny tanàna. Fa voninahitry ny anarany Jesosy any anatin'ny fanenjehana, any anatin'ny fanaratsiana. Raha tianao Jesosy ho derainy, dia mila manaiky ianao enjehana. Raha tianao Jesosy ho ankalazainy, raha tia hita ny tsikitsikiny Jesosy sy fifaliany sy fafapony ianao, dia mila manaiky ianao aratsiana, mila manaiky ianao ho tombon'ny olona molitra, mila manaiky ianao omena surnom dadapasy na mamapasy na révérend na apôstôly na mpaminany, tsy fantatro izay etsony ianao azy. Fa rehefa mahazo an'izay surnom zay ianao dia mahazo mizesta tsara mihitsy. Alleluia. Voninahitra zany anarany zany. Misaotra Jesosy fa mahazo voninahitra ny anaranao. Ianao mio ambanina, fa miendika hoe za tsy maintsy mietry e, fizy tsy maintsy mitombo e. Fa za andositra fanenjehana. Mety amiko iny fa laotsika kalma ihany. Raha lavitra ny lalana rehefa indretsy, nao kalma ihany. Re mafana fo be reny, re tena manondra reny. Fa ihany le mandeha normal. Tokony tsara. Fa zay natao misurvivre. Misurvivre ny voalavo. Lava be ny fiainany satria nanao izy mailo miafina foana izy. Tsy mivoaka mihitsy. Fa ny biby mahery miseho foana dia miatrika zavatra. Misy fotoana za tia mijery reportage reny fa variana mihitsy fa misy reny atao hoe léopard reny tena tsy apoiziko mihitsy, tsy fantatry ny saiko mihitsy hoe possible ve zany reny biby reny manatokitra efatra ny liona tsy sa manafika voay, fa ny léopard sa manafika voay. Ahoana ny asa iny tony biby tony an'izany? Nefa ndefa raha tratra ny voay iny indre mandeha fotsiny izy, tsisy raisina tsony fa tena say izy. Tsy fantatro hoe avaiza le fahasahiana na ahoana fa zay ny fiainany zany. Dia za sy ianao ihany koa, raha te ho lava velona ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity, raha te hilamina fiainanao, raha te ho tranquille ianao, dia averiko hoe itony resaka manatona ny fara fa tsofoko rano. Tsofoko rano mihitsy. Tsy hoe tsofoko rano azo an'izay, fa tsofoko rano ianao tsy ho eto tsony. Fa tsy eto ny ahitanao an'izany. Fa ny eto dia ho vavolombelon'i Kristy. Amin'izay androm-piainana omen'ny tompo, na firy taona, na firy volana, na firy andro, ozy pôly tsy maninona zany. Fa raha velontsika dia velona ho an'ny tompo. Amenna. Ary raha matytsika dia maty ho an'ny tompo. Tsy azonao ekeny zany zavatra zany raha tsy voarainao aloha. Dia tambitamby sy ny fitiavana nomen'i Kristy voalohany indrindra. Rehefa voarainao zay, dia mijoro amin'izay. Za zanak'Andriamanitra. Na misy Jesosy velona atao anaty koa, ary tiako mba zaraina aminareo koa. Dia ho avy fianakaviana hoe fa ngahy ianary ery no manana an'izany. Zay zany heveriny latsy mpivavaka. Zany ny fanenjehana nahazo an'i Jesosy. Zany ny fanenjehana nahazo ny apôstôly. Zay zany heveriny lafa zao. Fa zay zany heverinao fa zao. I Josefa rehefa nahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra, ny resaka sy ny tantara ny nofy. Dia hoy izy ny rahalahy ny resaka mba ahoana koa zany nofy ny laza tsisy mieritreritra mihitsy hoe fa ahoana marina hoe tena azo antoka ve fa avy amin'Andriamanitra dia le ampoko. Fiarahana amin'Andriamanitra ho ohatran'izay. Izy manome zavatra manelingelina fiarahamonina foana dia ianao nasainy mitondra azy. Jereo fa tantarany olona rehetra ao anatin'ny Baiboly ao, tantarany olona mba niala sasatra daholo. Tantarany olona mba lama daholo. Mosesy mandrokandroka ondro somatsara. 7 taona nandrokandroka ondro. Tampotampoka teo nisy zavatra mirehitra ery ambony ery. Dia lasa nanatona. Dia inona ny afatry le zavatra mirehitra? Ndanao makany farao olona mandroka ondro somatsara. Dia asainy mila vaniny ampanjaka an'izao tontolo zao.
hoe avoay reto olona ireto dia izy rery amin'io tsy mba nomena ekipement fanaraka amin'izay fa dia hoe ino ny tananao iny teantiako inona indray atsy-pazo amin'ny tany tany iny eto mankany amin'ny farao za ve hiady amin'ny farao miaraka amin'ny miaramila firy arivo miaraka amin'ny kalesy firy arivo dia tena no asainao entiko miatrika an'izany za efa sainao mila problema man'olona ny survivre mosesy raha mijanona tany ary mino fa lama be ny fiainana sa tsy mino an'izany nareo miandriandrondro teo fotsiny dia osy momondrondro le izy mandrondrokan'iny fotsiny dia misambotsambotra zay lasa dia mody any amin'ny jetro dia nanao any izy tao siotro mahazatra nanao any natafody le mainty kely efa hitatsika iny ary le fotsika efa salama vita ny tantara isanandro fa rehefa tonga Andriamanitra mamangy azy ne foy ny androm-piaina Mosesy dia ozy izy namoaka n'iny teniny andro izy satria tena natsapa mihitsy miarany tena efoy zao androko zao raha zao fadia foy izy fiainany zanak'olombelona fitopolo raha tay mateza valopolo zay zavatra nambarany je rehetra olona natonon'Andriamanitra anatin'ny baiboly tsy nanao fiainany tranquille ary tsy nomeny survivre tsara fa miaina fa tena miaina raha tianao tena hiaina fifaliana zay le ambarany Timoty faharoa zay rehetra teo velona ozy izy amin'ina toe-mpanaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjero tsy maintsy aratsiny aza mandositra an'izany amin'io malina tsy ady miatrendrakely Andriamanitra tavanimpotoana rehetrarehetra misy tantarana olona tena hoe héros de la foi olona malaza ny finoana dia tantara faraparany fantatritsika angamba dia ary mahasalama marikio sosisa reny toy za resaka tamin'ny tompo hoe ankehitriny tompo mbola misy fe ny olo malaza ny finoana sa efa klasika be le fivavahana kristiana sa efa manerana zao tontolo zao sa efa misy isan-kelakelatra rehetrarehetra dia efa mandeha ho azy sisy amin'ny fiainan'ny kristiana efa manompo sisy to présence fotsiny any am-piangonana manana identité fotsiny sisy hoe izaho dia kristiana misy fivavahana lehibe anankiray zay raha moa tsy hitononoko ny anarany fa tena no tsy injaraindro zareo mihitsy le karazana pino ao aminy dia misy le ahoana moa filazany anazy fa tsy tadidiko intsony misy le pratiquant misy zany le mitondra anarana fotsiny dia misy atao hoe pratiquant dia hoe ianao ve zao ok pratiquant ianao za tsy pratiquant dia zay za tsy pratiquant zay za mitondra an'ilay anaram-pivavahana fa za ny antrano foana indro isan-taona mandeha makany fa za izy za indray mandeha isan-taona vao makany sasany ary isaky ny mariazy fa izy tsy miala mihitsy ahiringiry eo foana izy mandrapakapitro fofonay fa izy tsy miova zany mihitsy za hiringiry ny hafa za tsy mivavaka fotsiny any am-piangonana fiaim-petsara velatsia nako atao manompo an'Andriamanitra dia misy karazana olona ny France namoaka statistika indray mandeha olona misidentifie ny tenany ho kristianina dia navoaka ny pourcentage dia hoe reto kristianina dia reto kristianina pratiquant reto kristianina reto dia misalasala kosa hoe misy Andriamanitra sa tsy misy reto kristianina hafa reto dia tsy mino fa misy Andriamanitra ozy inona tiolona kely Andriamanitra misy tsy misy ve dia efa edina hevitra dia hoe kristiana inona zany dia maha-kristiana mankalaza krismasy dia mankalaza paska zay ny atao hoe kristiana adiky tamin'le zavatra fomba-pivavahana sy le karazana fotsiny fa tsy mino akory mihitsy zany zavatra zany lasa mandeha ho azy misurvivre fotsiny le fiaina le kristianisme sasy ianao tongeto fitsifitsy maromaro tsy haiko ny alininy arahana natsona ho amin'inona isika natsona isika tsy ho an'i Jesosy fotsiny irery fa niaritra ho azy avokoa ho vavolombelon'ny anarana fa zay toerana misy anao dia misy an'i Jesosy iny eo foana
fa zay fotsiny le izy hoe zay toerana misy anao ve dia miara-prison nareo sa izy any ambany seza sy any ambany farifary. Le sasany ajanona anaty tôbilo, le sasany ao anatina coffre moto, le sasany any am-paosy. Ty aloha feram-pianakaviany ty kirambety fianakaviany reto. Alao tsika mijoro lasa nabavy dia mba hankalaina. Fa rehefa hankalaina isika dia miadana fotsika. Fa rehefa tsy hankalaina ianao dia tsy miadana fona fa miadana saina. Ty fotsiny milao. Satria tsisy nanino ianao fa any fotsiny. Dia zany tianao anatandrezy. Tsy mantsoina fotsiny ihany ny hiaraka. Tsy mantsoina fotsiny ihany isitraka présence. Tsy mantsoina fotsiny ihany miara-palitsika amin'ny toerana tahaka izao. Manana refuge isika. Manana akany isika amin'ny toerana tahaka izao. Manana ankohona anara-panahy isika. Fa ny atom-pisiny ny ankohona anara-panahy, ny atom-pisiny ny fampaherezana, ny atom-pisiny ny tenin'Andriamanitra, ny antony anananao pasteur, ny antony anananao mpampianatra, ny antony anananao mpampahery, ny antony anananao équipement maro isan-karazany. Afahanao miatrika fiainana. Amen. Fa tsy ampatonga anao andositra fiainana. Afahanao miatrika fanenjehana. Fa tsy ampatonga anao andositra fanenjehana. Afahanao miatrika fanaratsiny. Afahanao manino moa ny anaran'ity izy? Manao ny zavatra rehetrarehetra zay takin'Andriamanitra aminao. Dia ekipeny ianao. Ekipeny ianao. Misy amin'ny kristianina be dia be mbola matahotra fiarahamonina, matahotra vato, matahotra zanaka, matahotra zavatra maro isan-karazany. Tanao te hilaza amintsika ho survivre foana izy. Normal be le maimaina. Normal be le maimaina. Ny vavaka mamelona ny ao anaty. Fa ny vavaka fotsiny tsy ampy. Zany io fiainan-jaza io, andramo izy ho zavatra zao. Dia zao fotsiny zanaka io. Eo asy ty. Gazam-pianarana izy. Dia hitanao ny vokatra rehefa. Inversion indray, mianatra foana. Tsy mahazo zay tiany mihitsy. Dia hitanao indray vokatra rehefa avy eo, surmenage ny vokatra. Fa le équilibre le fiainana. Zay no ilaina. Rehefa misakafo tsara ianao, dia mila midepensa ihany koa. Fa rehefa tsy midepensa ianao, mandany hery zany, mandany an'le sakafo zay nohaninao teo, mila miasa ianao. Fa rehefa mihinana fotsiny ianao, dia tsy ampiasainao ny hery zay azonao, dia lasa ino? Lasa tavy. Lasa tavy ratsy ao aminao. Dia le sakafo mahavelona, lasa mafatika. Ary sasany izy. Tahak'izay ny relationao miaraka amin'ny Jesosy. Ny fifaliana azo miaraka amin'ny Kristy. Tsy matahotra fanenjeny. Le fifaliana azo miaraka amin'ny Kristy dia natao dépensena. Dépensena amin'olona, amin'ny fijoroana, amin'ny filazana amin'olona, na dia fehezantena ray fotsiny avy. Amin'ny vady ao an-trano, na dia fehezantena ray fotsiny avy. Ray dia ampy. Vao mijoro ianao, afaka fomba fijeriny olona. Ao am-piasany ianao vao mijoro, dia fantatry ny olona hoe afo ty olona ty. Ny olona izay mahazo posta tsara ao am-piasany, tsy le piso lelaka, tsy reny mahazo posta tsara. Fantatry ny olona reny. Dia fotsiny izy dia mafakany ty olona ty. Tsy le olona le mpisisika be reny. Dia miasista be. Miasista be hoe tena zaho moara izy. Tena tsisy hoanina tsosa manakavy. Tena raha votsy raisinao. Tena tsy haiko amony tena amony tena raha votsy raisinao. Tsisy mpampiasa hiditra amin'izany na ny ray azy. Anao resaka tiavana raha tsy mandeha zany. Mety mandeha zany kely hoe miaraka eo le olona afaky zara isarahanao. Atao veloma mandrakizay, hitanao ferapara. Ao voalohany zany mety mandaitra fa avy eo madreraka ny olona. Manafotoana ny olona. Dia tsy raha ny olona tsony ianao. Fa ny olona izay maharitra ny toerana dia ny olona izay mametraka ny valeur. Ny olona izay mametraka ny maha izy azy. Ny mpiasa izay tafiditra dia tsy ny mpiasa izay manaiky karama farany ambany indrindra, fa ny mpiasa izay misy valeur. Zany ilay mpampiasa.
olona mahafantatry za rehefa manao offre d'emploi dia za tsy mila nireny le CV nalaina avy tamin'ny copie collé sy le lettre de motivation reny fa ny anahy tonga dia fasafasaresao amiko izy ianao inona ny azonao atolotra dia ao amin'ny masony eo hitako hoe inona ny azony atolotra dia le olona manana an'izay zavatra zay hitako iny aminy le mahafantatra ny valeur sy mahafantatra ny tombam-bidiny iny ny hitako mety indrindra amin'ny azy dia tahak'izay ihany koa raha tianao izy valeur eo fiarahamonina mijorono ny mahaenao anao inona ny mahaenao anao zanak'Andriamanitra olona misy Jesosy atena sa tsy afaka nihiditra atenatena sa tsy afaka ny hitady marimaritra iraisana le amarany Jakoba toko faefatra andininy faefatra teo tsy fantatrareo va ry mpivadika sy mpisitaka sy mpihatsara velatsy masika be mihitsy ny fomba firesaka zao fa ny fisakaizana amin'izao tontolo zao dia fandrafesana an'Andriamanitra ka na iza te ho sakaiza n'izao tontolo zao dia tonga fahavalon'Andriamanitra izy ianao zanak'Andriamanitra efa ianao te hisakaiza amin'izao tontolo zao efa ianao te hilamina ny fiainanao efa ianao tsy te ho aratsiny efa ianao tsy te ho sorapotaka efa ianao tsy te ho ahilikilika vatoben'ny kristianisme ny faniliana ny fanaratsiana rehefa hafa rehetra reo tsy misy mampataitra ny olona zany fa ny kristianisme tena lazaiko anao tantaran'ny kristianisme hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny raha alanitra ny alalanao ny vrai kristianisme dia tsy maintsy eo foana ny fanenjena tsy maintsy eo foana ny faniliana tsy maintsy eo foana ny fanasarana hatramin'ny fivavahana voalohany ny aina ny tantara zany dia isy ny mpanenjika zany dia ny fahavalo mpanenjika dia ry Herôda menakava ny mpanjaka sy ny Jiosy ny fivavahana Jiosy desitra be ny Jiosy sy ny mpampiana-dalàna rehetrarehetra hoe fa ahoana ianao no miseho azo Mesia amin'izay ianao mandrava sabaty ianao amin'izay ianao ny lalàna milaza hoe mila manasa tanana vao mihinan-kanina ny mpianatra ao amposianao hinan-kanina tsy manasa tanana misy zavatra be dehibe miteraka fanenjehana zany tonga petera mitory teny indray mikasika ny azo fijaliana miteraka fanenjehana aza mitory an'izany anarany zany ianareo fa lasa tezitra aminay Jiosy noho ny amin'izany resaka zany tsisy petera mijoro tsy tompoko tsara anareo raha marina eto ananatrehanareo mianaiky anareo mihoatra no Andriamanitra zay tsy maintsy mitory zay hitanao mahita venao mandrevy enao ary ahoana vavaanao misokatra sa tsy misokatra samy resaka tsisy dikany vao misokatra samy zavatra tsy mitondra ninina misokatra fa milay tena mitondra fiainana akobana manontany olona efa nandraiva efa ninana ve efa nahazo ve enao fa raha efa nahazo ianao fotoana amin'izay zao hiexposena ny tenanao mba hotorahambato Stefana avy ny olona efa hitorabato azy efa niromotra ny olona raha ny tokony hoe izy raha ny fahendrena indrindra dia Stefana kalma ho alao kalma ihany le firetam-pahafatezitra rozy izy Stefana eo ampandohalehana hitako lanitra ozy izy misokatra ary Jesosy ao tanakavanan'Andriamanitra le olona izay matezitra nyreto olona ile tsy maromotra nyreto olona mbola voakany any le anarana mana fotoana mbola voakany any le anarana matezitra ny raisin'olona ny vato dia ny vonoa tsy mendriko velona na io vonoa iandrany farany mantsy Stefana olona miaritra noho any Jesosy ianareo izy izy mbola tsy miaritra hatramin'ny fandatsahan-draha zany lazay Paoly ianareo mbola tsy miaritra hatramin'ny fandatsahan-draha fa zasenao mila miaritra zay voavelona mitoe-mpanaraka an'Andriamanitra zay vao miaina tsara io fanahin' Jesosy ao anatsika io raha voapiripirimitsika io tsy miaina io fa zara fa velona dia tonga ianao miainy toriteny dia mafany ianao mandritry ny adiny ray mivavaka ianao fa dia vavaka tsy ampy ampafananao fa mivavaka kely ianao dia velona ndray lefa mafana kely ianao velona mangatsika indray mitondra tena tsara kely vetivety ianao
dia velona ray fahazaran-dratsy, velona ray fomba tsy mety rehetra, dia feno fanameloan-tena ao anatinao ao, satria maninona fenonao ambany fatafamarina ahitsiry sy fahazavana velona ao anatinao. Mijonao amin'izay manomboka glory. Jesosy ny velona tonaty. Tsy maninona izay mijerenareo, izay fomba hietsoanareo, tsy maninona fa ho amin'izany hietsoana. Fa raha vao mitsoaka foana isika, mandositra foana isika, soanao dia izany velan'ny tompony. Fenao ihany mijizany vokatra rehefa avy eo, ianao ihany reraka rehefa avy eo. Rehefa mijoro isika, rehefa manaiky isika hitondra sy hiaritra, tsy nomena ny amin'ny Kristy, hifaly fotsiny irery ihany, fa ny mba ho enjery, ny mba ho aratsiny, dia hoentinao zany fahavelomanao anatin'ny fozana. Ozay hoe ny fivavahana rehetra io, ny fivavahana manao ao Baiboly, tantara Baiboly, tsisy afa-tsy zany. Manao sitrapon'Andriamanitra dia enjehana rehefa avy eo. Nanomboka tamin'ny Abela, nanao sitrapon'Andriamanitra no vononika izy rehefa. Mandalo amin'ny Noa, sitrapon'Andriamanitra manao samy fiara mba tsy tsika rehetra. Sery mba tsy tsika. Nana manao sandary, na tsika maroan'ny tompotra ny farany tena. Fa misy mpivavaka ihany efa hitako fanareo tena ny voafa tsy fa tena anao tsika fampijotra. Fa mafy izy zany re olona, mafy zany, dadabe, fotsy volo, fa iran'Andriamanitra ndana mitady azo kipreso izy amin'io sady efa mampanao izy mbola mila vaniny be, tsy maintsy zao le hazo. Dia asy feta ohatrao, dia asy vidity ohatrao, dia zao ny alava, dia zao sakany. Dia ohatran'izao ny avony, dia asy reto avony compartiment, dia ataovy ohatran'izao, dia ataovy ohatran'izao. Nenjery fiarahamonina nomezany olona anao. Mandalo andro Mosesy. Dia eo falazaintsika io manana fiainana milamina daholo reo olona reo. Fa reo ary mety tsy nisitraka fitiavan'i Kristy, zasy efa nisitraka hoe. Reo tsy nisitraka fa fiainana milamina tsara dia korotanin'Andriamanitra fa. Ry Gideona mitsotsotra mitsakotsako bozaka. Hitsangana lehilahy mahery mitompo momba anao. Inona kiny idirako sy Gideona. Raha momba anay Andriamanitra dia zao ve manjo anay, mitsangana aho fa momba anao izy. Inona zany no ataoko? Amelany Midianita ianao, Andriamanitra. Za ve amelany Midianita? Za iny fianakaviana iny kely indrindra, za ny fahalalako amin'ity fianakaviana. Zany asainao miady amin'ny Midianita zany. Olona manetsiny, manana miaramila tsisy ohatr'izany. Kalma ny fiainana fataon'Andriamanitra dia manakorotana. Ohatran'izay fiainana miaraka amin'ny Kristy. Kalma ny fiainana, mahafinaritra be ny antsika seranao Jesosy fa avy eo lara manomboka ny tsy mety intsony. Dia sarotra tiana hiverina fa tsy mety averina intsony. Mara sasa-diso. Misy firetana tsy mety averina izany intsony. Misy fifaliana ohatrany efa somary terena, amena sa tsy amena, amena. Dia ianao dia malala efa tsy amena loatra intsony. Fantatrao ilay izy, vavanao amena, loatra tsy tena amena loatra intsony. Rehefa miditra nivo hafa isika. Ny nivo hafa dia ny mijoro ho an'i Kristy. Ny mijoro ho an'i Kristy. Manaiky ho aratsina noho ny amin'izany anarana zany. Manaiky ho enjehina noho ny amin'izany anarana zany. Hoe ny ten'Andriamanitra ny boky ny Apokalipsy any, ao fiangonana faharoa. Misy nivo fito ao fiangonana ao amin'ny Apokalipsy. Zao fotoana ianantsika izao efa nivo fafito farany, Laodikia. Hozerinao hoe za le manan-karena be dia jereo fiangonana amin'izao fotoana izao. Fa ny kôtim-piangonana izy amin'izao fotoana izao mihira amina miliara sy miliara ariary. Eraka dia lazam-bototra rehetra. Dia amin'ny fiangonanao misy deuxième église zay. L'église voalohany a Efesosy, église ny apôstôly Paul izy. Mpanompotoana voalohany, premier siècle. Fantatry ny asanao. Ianao tsy tia an'izao, ianao tsy tia an'izao, ianao tazona ny teniko amin'ny fahamarinana, ianao ohatran'izao, ianao ohatran'izao, fa mananteny aminao satria efa niaraka amin'ny fitiavana voalohany ianao. Dia ny église faharoa, fantatro izy izay misy anao fa eo amin'ny sinagoga Satana. Le sinagoga Satana ao amin'ny église faharoa dia église ihany. Nandeha ny fotoana tsy resin'ny Satana mihitsy amin'ny fiangonana satria izay nitsodran'i Jesosy amin'ny fiangonana, mivady fiainantsika tsy maharisy anao zany. Nalefa Satana ny ekipa ny rehetrarehetra.
ny fanenjehana rehetra resista fanafirokona na resy izy amanjato taona fa rehefa manomboka nandeha am'izay teo amin'ny telonjato taona nanomboka hita satana tsy resina tsy dia arakaraka ny anenjehana azy omaika izy miparika omaika feno sotosa dia ina nataony nasiny élément am'izay ao anatiny le lazay Paoly iny fantatro fa rehefa hiala dia izy avy aminareo hitondra fampianarana diso sy fampianarana sandoka zay natao hoe synagogue satana dia mivoaka am'izay hoe synagogue satana église du diable l'église du diable kristianina iny tsy fahavily ny fahamarinana dia ny tantara ny fiangonana ny tantarany zanak'Andriamanitra atao anaty tantara-piangonana tantara mipetraka izay église lehibe izay misoratra hoe zay ny église voalohany indrindra tsy fanaratsiana zao fa tantara mipetraka dia toratra zareo lazay fa apôstôly Isaia tsy tadidiko so fomba filazany anazy zay olona rehetra mandika ny fahamarinana zay apetrany izy zany apetrany hoe iteny doctrine iteny dogme izay rehetra mandafa tsino izy torana velona vonono ampijaliana sy ny sisa rehetra zay ny filazana tsara ny fiarahana amin'ny Kristy tamin'ny vanim-potoana rehetra izay nisy etsika satria nangalatra dia Jesosy no Jesosy enjehana nohony amin'izany zavatra zany Jehova nanondra voaroka ny toeram-piasana dia lazaina fa Jesosy no navoroka tena mizaha mazana efa ianao no nanondra ianao taralava isan'andro dia voaroka ianao rehefa aveo dia lazainao fa le nahazanak'Andriamanitra anao nandohana anao zay no tantarainao amin'olona le zambavaka mihitsy tena tsy tonga reo ino zany efa hitako mihitsy ny any ilanvanina foana ny Jehova efa ianao taralava ny nandohana ianao kamo nandohananao ianao mahita ialana foana isaky mihetsika ianao fa reraka ianao marary ny lohanao lehibe anareo tsy salama mahita congé angatahana foana ny avance amin'io isaky mihetsika tsy ako fidzomba efa le vola saina efa mitady avance leo ny olona miara-miasa aminao dia lazainao fa Jesosy ny antony nandohananao sambatra zay enjehana amin'ny fahamarinana azo fanjakana-danitra korsena biomanta zay aoka isika ho samany voninahitra zany ianarana karaha tianao raha lasenavavy mandritra ity fotoana ity androso tsara miaraka amin'ny Kristy composant tsy azo esorina tsy azo tsy safidy ozy atena safidy fa tsy safidy ndraiky izy satria tsika mila mandroso ka tsy mety le mijanona ny fotsiny ho any an-danitra fa tsy alao ve eo any an-danitra dia mandroso e tsy alao ve fiainana eto ambony tany tsy fantatry zay alavany na ahoana na takony ahoana fomba fiainana anazy fa tsy alao ve rehefa samy velona io mba velona araka ny fifaliana Andriamanitra mba ho velona tahaka ilay miara-mila tsara ny Kristy rehefa maty ianao dia olona fier izan'le hira iny atao rehefa tonga avao fiadanako rehefa farany taona le iantso olona ibeba fantatro fa voavonjy ianao raha misy lasso dia zao mbola iamo zasy ianao misy hira anankiray milaza hoe rehefa hijory eo mandona dia tiako aho mahery fo tiako andraisany aho sa ianao tsy mba zany sa anao dia ho velona fotsiny eto amin'izao tontolo zao dia manana projet ananatrano anambady hiteraka presentaterisa dia zao dia ohatra zao dia sasa rehetrarehetra le dessin rehetra efa vita daholo ny fiainana zanak'Andriamanitra tsy ohatry zany remikady za tsy miteny mihitsy hoe lavo rehefa adalavo afaka manangana trano ianao atsangana tsy olana zany fa tsy zany ampahalevatsy misy olona malahelo hoe nanangana trano izy dia maty izy rehefa telo taona mampalahelo zany raha ohatra ka tsy any Kristy fa raha ny Kristy ianao partout tsotra fotsiny
La vita le trano dia tsy nandigana tao ny tongotrao na indray mandeha. Tsy mitsotra teo ambony le fandriana fa tonga dia teo ambony latabatra. Azonao le sary. Tsy mitsotra indray mandeha tambony fandriana tonga dia ambony latabatra. Ataon'ny olona fifosany ianao. Ataon'ny olona ndry izy manao ndry amin'ny nefa nenan'ny tsara ho azy. Vavaka hoe vavaka. Raha misy ny Andriamanitra eo zolona ataon'ny misy. Anao avaparasa. Ry ohatra zao fa fiainana tsy mampalahelo. Raha velona amin'ny Kristy. Raha velona amin'ny Kristy ianao tsy mampalahelo izay mety halavany, tsy mety hafoyany. Fa fiera be ianao. Za tena tiako mihitsy rehefa tonga vanim-potoana ialafako ambony tany dia eo amin' Jesosy dia izay mihitsy le hira hoe mahery fo ny tiako andraisany aho. Pampatonga ho mahery fo mila mijoro are olona, mila tsy matahotra are olona, mila tsy miditra maromaro ty iraisana, mila afaka miteny ny anaran'i Jesosy aho. Raha mila afaka miresaka amin'ny Jesosy are olona, Jesosy velona. Mila afaka miteny. Zay toyany avy eo na hamelona an'ilay olona n'Andriamanitra na hampiomehy an'ilay olona n'Andriamanitra na pahatonga azy amin'ny fototakana na pahatonga azy amin'ny ratsy aho. Dia tosolo aveny daholo fahalemeko rehefa avy eo saiko maso toa matahotsika so disikitiky amin'ny fiainana. Mbola hita lasay saloary ve lazay aloha lazay le izy razenao karaha vovenao ao io ataonao amin'ny herinandro foa ny herinandro fa rehefa mijoro ianao dia tsy amin'ny herinandro songa dia efa mainka le raha loka le vava hoe Jesosy maintsy adoany maintsy sarany tsy maintsy elany ty zavatra fa sao dia ino no mampatonga an'ilay manakambara lazainao fa ino indray ny anijehany lazainao olona noho ny amin'i Jesosy nefa le ataonao tatsiny dia fiteninao ariny olona fa zavatra finomy dia tsikitsikinao reny iberana zao ontsika lazainy fa zao ontsika Jesosy le ira lazainy fa miantso hoanina ndray nefa tsy zany mihitsy ny tena izy amin'io reny atao hoe fanenjika transformen'ny olona le toe-javatra. Zay tantarany Baiboly transformen le izy ahafahany manaratsy anao, ahafahany manosopotaka anao. Ireto lehilahy ireto dia milaza fa manohatra amin'ny fanjakanao romanina. Zany lazay mikasika an'i Jesosy tsy mampandoa ny hetra zay tokony ho alainy. Kosa Pilato miresaka hoe marina ve zany anambarany anao zany. Jesosy manao fata fa io le fanenjika. Fata fa io le zavatra pritsy maintsy peheny miaraka amin'ny ray izy dia zany ihany koa isika iaina zavatra aza mampostany rehefa tonga reny dia mifaly fa misy accompagnement misy tanan'Andriamanitra ianao ary fifaliana azonao anatin'ny fanenjehana dia milazanao tsy azonao anatin'ny tranquillité. Lamina ny fiainanao miditra ny vola miditra ny hety tsara zany sy sisa rehetrarehetra fa ianao misy tsy ampy. Fa atao kilany misy fanenjehana misy fanaratsiana fa ianao ampy ahoana azy zany zavatra zany tena olona fahafa mihitsy aho. Raha ny normalna zao tokony ato tena faly be tena zany ahy ka fiainana. Fa to ato indray lasa feno fifaliana. To ato indray lasa misy fiadanao. To ato indray lasa misy fitsarana. Satria le ato Jesosy mipetraka amin'ny toerana. Fa le ato Jesosy any ambany fakafamana. Tena safidina. Androany afatra ao antsika aza misivita fotsiny. Aza miaina miaina fotsiny anao. Aza miaina fiainan'olombelona fotsiny mahazo hanina, miasa tsara, mahazo asa, mahazo vady, zanaka sy sisa rehetra. Taoko vavolombelona Kristy. Taoka hiteny azy zany anazy. Taoka manambara azy. Zay vidiny, zay sarany. Fa mampiala olona eo anaty anao zany.
natao hiaraka aminao izy tampy natao hiaraka ya tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy na akory fa safidinao raha vao tambatambazatsika be miala foana io fotoana eno fa reraka tsy anao hoe derizao raha tsy nanao ifody zao dia miala izy zay fa niezaka be mitazona fa fotoana tsy apozinao miala Kristy tsy miala amena tsy manenina na tody hatramin'ny farany dia mizay tsisy natsotody fa rehefa tody hatramin'ny farany izy natsotody ihany koa izy dia mahery foniko anazy mahery fotsiny le navita fitaovam-pamonjena olona arivo sy ray alina fa ny mahery fo le olona mijoro ho any Kristy mijoro na santeny teo anatry amin'ny namany za Jesosy izy lahira zay na tsisy namako ary any Jesosy ahy raha zay ny antony tsy itiavanareo ahy osasy fa za Jesosy amen tsy vavaka raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko